ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo, hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Manankira avy any Nazareta, ilay Andriamanitra velona, tompon'ny finoantsika sady mpanefa izany, amin'ny anaran'ny mahery ry havana no andeha iarahantsika miombona eto, ary androsoka ao anatin'ny tokantranonao raha sitraka ao indrindra. Mialohan'izany fiarahana miombona eto izany dia andeha aloha isika hiaraka ivavaka isika tompoko. Teranao izay Andriamanitra, mankalaza anao, manome voninahitra anao, fa Andriamanitra lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra miasa ianao, ary raha efa ianao no miasa dia tsy misy mahasakana. Andriamanitra be voninahitra ianao, lehibe amin'ny hery sy ny fahefana ianao, ary izany no ikoizany fahafalanao anao. Hideranay anao fa Andriamanitra tsy misy toa anao ny Andriamanitra izao tontolo izao. Andriamanitra velona ianao, manatsofin'ity miaino, manamaso mijery anay mandrakariva, manatanana afaka mitsotra aminay, miahy ny fiainanay zanak'olombelona mandrakariva ianao, ary miandany aminay mandrakariva ihany koa. Tsampanay mandrakariva ny fiadidianao aminay, araka ny teninao izay milaza indrindra fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aoka ho adidiko ihany. Misaotra anao zahay fa nanana safidy tsara izahay ny safidy anao Andriamanitra izay tena tianay. Misaotra anao ihany koa ny amin'izay niahinao anay tamin'ity tontolon'andro anio ity, nanomezanao ny famindraponao taminay, niarovanao anay tsirairay avy, koa mbola rakofy ny famindraponao izay Tompo amin'izao alina izao, ary ahatsapa sy ahafantatra, ahatakatra izay taritalana tianao ho ampitaina aminay indray amin'izao alina izao, amin'ny alalan'ny fanahinao masina, koa ampifantoka anay aminao ane izany mba tsy ho mpiaino mpanadino izahay fa ho mpiaino mpankatony teny. Dia mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nagnanaovanay sy nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry havana, misaotra an'Andriamanitra indray isika fa nahatapitra ity volana Novambra ity. Anio mantsy ny alatsinainy farany amin'ity volana Novambra ity, ary raha sitrapon'Andriamanitra isika amin'ny herin'ny anio tahaka izao dia anitsaka indray ny volana Desambra izay fiafaran'ny taona. Hisaoran'Andriamanitra ny amin'ny izany rehetra izany, ary dia efa fotoana fandiniana ny zava-bita tamin'ny lasa izao fotoana izao, ary eritreretana ihany koa ny amin'ny ho avy, na eo amin'ny lafin'ny arakasa izany, na eo amin'ny lafin'ny tokantrano, indrindra ny eo amin'ny lafin'ny ara-panahy. Inona ny voady natao teo anatrehan'Andriamanitra vao nanomboka ny taona? Inona ny fanekena natao teo anatrehan'Andriamanitra vao nanomboka ny taona? Dia nanahoana izao amin'izao akaiky ny fiafaran'ny taona izao? Mbola misy ny ray volana ahafahantsika tena mandihy ny tena mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika tsirairay, mba ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika manontolo amin'ny lafiny rehetra. Izay no ela ry havana fa andeha isika hiditra amin'ny taridalana anio izay notsoahana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny voarakitra amin'ny Korintianina 2:7-10, ny andininy 5. Izao no vaky ny amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra indray izay hitarihany antsika amin'ity anio ity. Ny lalana ao amin'ny fandresena moa dia tsy mora, tsy akaiky, tsy vetivety, fa eny andalam-pandresentsika dia misy toromarika mandrakariva izay atoron'ny Tompo. Io le taridalana izay aroso kelikely amintsika eto isaky ny alatsinainy tahaka izao. Ary dia ireny no asain'ny Tompo ianarana mandritra ny herinandro izay ahafahan'ny Tompo indray
mitarika itsika ao amin'ny lalam-baovao amin'ny herinandro manaraka. Misy ny milaza ny hoe tonga dia alefaso be lehibe eo daholo izay zavatra rehetra tokony ho lalana ao amin'ny fandresena, fa tsy ariavana. Andriamanitra dia mampianatra antsika mandrakariva ary ny fampianarana ange tsy indray mitosaka. Tsara ho tsika rehetra izay efa nianatra ary ho an'ny mbola mianatra ihany koa amin'izao fotoana izao dia mahafantatra daholo isika hoe folo volana ny faharetan'ny fianarana, fa tsy hoe vao miditra mianatra ianao dia aroso eo avokoa io lesona rehetrarehetra sy ny fampiasana rehetrarehetra io, fa tsy zaka ny lohan'ny mpianatra izany. Ary dia ao anatin'ny folo volana no tsinjaraina ireny zavatra izay ianarany, dia mianatra tsikelikely ary amena fampiasana entomody. Misy ny fampiasana ao an-tsekoly ihany koa, ary dia atoron'ny mpampianatra rehefa misy izay tsy fahaizana ao anatin'izany, izay no atao hoe mianatra. Ka isika rehefa manara-dia an' Jesosy Kristy, rehefa manana an' Jesosy Kristy dia mpianatra Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny filaminana izy io, tsy ampitosaka indray mandeha ny lalana izay ho amin'ny fandresena, fa taritina tsikelikely isika mianatra ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy ho tapitra ny fianarana ao amin'ny Jesosy Kristy mandra-piala antsika ety amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy tapitra ny fanadinana izay ataontsika mba hahafahana misonitra kilasy amin'ny finoana izay midika indrindra, fa tsy ho tapitra ny fizahan-toetra etsy andaniny ny fakapanahy izay asesika ny devoly ihany. Mandra-piala antsika ety amin'izao tontolo izao, ary eo anatrehan'izany fizahan-toetra izany indrindra na ny fakapanahy izay mandalo ihany koa dia mandalo ihany ireo. Tsarovy fa mandalo ihany ireo, fa misy zavatra izay tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika bebe koa any anatin'ireny, ary dia ao anatin'izany ny momba azy indrindra mba hahafahantsika mitombo bebe koa ao aminy. Fa rehefa mitombo ao amin'Andriamanitra anie ka midika izany fa mitombo amin'ny herin'Andriamanitra ny herintsika, mitombo amin'ny fahafantarana marina an' Jesosy Kristy, ilay tompo ny finoana, ilay tompo ny hery sy ny fahefana, ka na inona zavatra rehetra izay miseho dia efa mitombo amin'izany isika dia mandresy ny ady sarotra rehetra, mandresy indrindra ny amin'ny fakapanahy, mahatazona an' Jesosy Kristy amin'ny fizahan-toetra, satria efa matanjaka isika amin'izany fotoana izany, efa mahatohitra ihany koa, ary dia izany no azahoana ny fandresena. Fandresena tsy natao an'ny olona malemilemy, ny fandresena tsy natao an'ny olona kivikivy, ny fandresena tsy atao an'ny olona mandositra olana, fa ny fandresena dia natao an'ny olona miatrika ny olana tsara. Fahitantsika tsara ny voalazany amin'ny Efesianina 4:9 manomboka eo amin'ny 9:12 ka hatrany amin'ny 5:12. Fa rehefa nasiana fitaovam-piadiana ny vatantsika iray manontolo, ny loha, ny tratra, ny kibo, ny tanana, ny tongotra, dia hitantsika ao fa tsy mba misy ny lamosina. Ary izany no hiatrehana ny olana, satria raha mihodina amin'ny olana ianao, lamosinao ange tsisy fiarovany, ary dia mora foana mety hahalavo anao, mora foana ny ampidaraboka anao, satria manome irika izay hidiran'ny Satana ianao raha miambony olana. Dia hoy aty hoe tsy mila olona malemilemy, satria ady aneno hatrehany, ary ny matanjaka ihany no mandresy, ny matanjaka amin'ny finoana. Tsaroantsika tsara ny tantaran'i Davida kely sy Goliata. Toy inona moa zany finoana Davida an'Andriamanitra izany? Ianao hoy izy manatona ahy amin'ny lefona sy ny lefim-poy, fa za kosa hozy izy manatona anao amin'ny anaran'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra izay notenenin'i Davida io, mahery io sady matanjaka. Tsy misy Andriamanitra manana hery tahaka anazy, ary tsy misy Andriamanitra matanjaka tahaka azy, ka izay mifanandrina amin'Andriamanitra foana ireny no resy. Izany nampahatonga ny Josia raha niadivan'ny Neko mpanjakan'i Egypta izy, fa nampahafantariny tsara mihitsy ny hoe aza manohitra an'Andriamanitra izay momba fandrao maty ny anareo. Izany tenin'izany dia hitantsika ny amin'ny tantara faharoa 5:13,
20 tapany farany. Nahazo antoka mihitsy Josia fa zay mifanandrina amin'Andriamanitra nge ka ho lavo maty ery de sa izy ny teny an'izany satria azo ny antoka io Andriamanitra zay nitokiny, azo ny antoka ny finoany an'Andriamanitra, ilay mahery, ilay lehibe, ilay mampandresy azy. Ary izany no ampandiniha tena antsika ry havana amin'izao fotoana izao, ny hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izaho toetra ny tenanareo. Izany hoe na inona zava-miseho eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao de mila mandiny tena, indrindra manoloana ny olana. Indraindray ange vao misy ny olana avy dia mirotoroto etsy mirotoroto eroa. Adino ny toy an'ilay voalaza teo ny hoe moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Toa lasa tsy tadidin'ny mpino kristianina tsony ry havana zany hoe fa mampaheriny io Jesosy io de mandrakariva ilay fifandraisana aminy no tsy ampy. De izay no mampatonga ny avy de mitomany, avy de kivy, de izay no mampirotoroto etsy sy eroa ange satria mahamay loatra, mahavaivay loatra ilay toe-javatra izay miseho satria tsy nahatsiaro hoe ao anaty any Jesosy Kristy. Tsy tsaroana intsony ilay voalaza ao amin'ny Jaona 1:12 hoe izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Misy hery nomeny Jesosy ao ary ny tsy fampiasana n'io hery io ry havana, io ange ny mahatonga ny Fariseny. Mety hoe nahery sy natanjaka tsara mihitsy ianao tamin'ny fotoana izay nandraisanao an' Jesosy, de maro moa no miteny hoe mahavariana fa rehefa tonga ny olana de malemy ndre fa natao aiza le hery nomeny Jesosy tamin'ny fotoana izay nandraisanao azy. Sao de tsy mitombo intsony ao amin'ny Jesosy Kristy. Izay nge no anafatra farana mandrakariva arak'ilay voalaza ao amin'ny Matteo 2:7 hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Izany hoe io soratra masina io de io herin'Andriamanitra io, misy hery ao anatin'io. Ary voalaza ny amin'ny Isaia 7:1 fa satria tsy manam-pahalalana izy de tsy antitra azy ny mpanao azy ary tsy hamindra fo aminy ny mpamorona azy. Rehefa tsy manam-pahalalana isika de izany no manjo. Tsy misy fiantran'Andriamanitra ry havana na de miteny azy ianao fa efa nandray an' Jesosy Kristy satria tsy mitombo ao anatinao ny tenin'Andriamanitra izay hery ahafahanao miady mitolona amin'ny olana izay rehetrarehetra mitranga. De tsy misy fiantran'Andriamanitra ko ny teny raha tsy mitombo ao anatinao. Araka ny voalazan'i Jesosy hoe ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Voalaza ao amin'ny Jaona 5:17 zany. De tsaroa fa rehefa tsy mitombo sika amin'ny fahafantarana ny soratra masina izay midika fa tsy mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, de izay nge nampatonga n'io voalaza ny Isaia 7:2 io tsy miantra azy zany Andriamanitra, tsy mamindra fo Andriamanitra, fa matombola renesinao izao zany teny voalaza izany. De Andriamanitra mialanenina aminao re mba hiverenanao aminy indray satria ianao ange tsy ahita fiainana tsy ahita fiadanana, tsy ahita fandresena ianao raha tsy ao amin'ny herery ihany. Fotoana izay nandraisanao an' Jesosy Kristy satria maro ange ny miteny hoe za efa nandray an' Jesosy Kristy, zao ny olako, kivy marary ny lohako, tsy hitako tsony izay atao. Olona tsy mitombo ao am' Jesosy Kristy ianao amin'izany fotoana izany. Mamono an' Jesosy Kristy ianao raha manana an'izany fitenenana izany. Ary izany no nampatonga an'Andriamanitra miteny fa firenena tsy manam-pahalalana izy de tsy hiatra azy ny mpanao azy ary tsy hamindra fo aminy mpamorona azy. Mampatahotra anie zany ry havana, mampatahotra zany misaraka amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra efa niteny arak'izay voarakitra any amin'ny Jaona 5:15 fa rehefa tsy tafaray aminy isika de tsy mahefa na inona na inona. Kanefa de maro ny mpino kristianina tsy mandrarahana izany firaisana amin'Andriamanitra izany.
dia rehefa tsy mety ny zavatra rehetra izay atao, rehefa toa mivarina mandrakariva ho any amin'ny lalam-paharesena, dia eo ilay mampipinipinina satria efa miamaizina ny lalana. Ary izay rehetra mandeha amin'ny maizina tsy maintsy tafitohina, tsy maintsy mianjera, tsy maintsy midaraboka satria tsy misy hazavana ny lalany. Izany no amerenako indray eto ny hoe aza malaina re ny mamaky ny tenin'Andriamanitra fa herin'Andriamanitra ne io e. Vahaolana efa omeny Jesosy ny hoe raha miray amiko ianareo izy ka tafatoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany, arak'izay voarakitra any amin'ny Jaona 5:12 ny 7. Vahaolana omeny Jesosy izany fa izay manao zava-dehibe ny fiainam-panahy amin'ny alalan'ny fandiniana ny soratra masina dia tsy maintsy mandresy. Ny Baiboly ange tsy natao vakiana ao aorian'ny olana, tsy natao vakiana ao aorian'ny loza, fa mialohan'izany ny mila makiana amin'ny Baiboly mba hananana taridalana ho fiomanana ka andiniana amin'izay tokony hialofana sy amin'izay tokony hialana amin'izany loza izany. Izay nambarako amina hoe ataovy zava-dehibe ny mijery an' Jesosy Kristy, ilay tompony finoantsika sady mpanefa izany araka ny Hebreo 12:2. Verina mandrakariva eto amin'ny fandarantsika ry havana izany teny izany ary ampatsahivina antsika mandrakariva ny famakina ny tenin'Andriamanitra mba tsy misy ho andro iray ho banga amin'ny fahafantarana izay hitarihan'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Aza mety an'izany hoe ho divitry ny olana ianao, ho savitry ny olana ianao, izay ianao vao andeha hikarakara amin'ny famakinan'ny Baiboly, fa tsisy ho azonao nge io miaina mantsy amin'izany fotoana izany ny adirin'ny ati-doha, ny volume ny ati-doha rehefa tena divitry ny olana, savitry ny olana dia lasa ohatrany tsy dia tena mahadinika loatra hoe inona ny atao, inona ny tiana ho lazaina amin'izany. Fa ny mahavariana na dia mpino kristianina aza ny olona dia mahagaga ry havana fa tsy mba manome toerana lehibe izany intsony an'Andriamanitra, fa manao zava-dehibe ny zavatry ny tany. Raha andeha hivoaka ny trano ka nanadino finday dia tena ohatrany zava-doza izany mihitsiny, na lasa lalana lavitra be aza dia miverina fa adino ny finday. Maro no miteny hoe tena ilaiko ity, very ara very ity, fa ny mpino kristianina dia maro no tsy mandrarana izany hoe tsy mamaky Baiboly ao anatin'ny iray andro. Toa tsy te halalana izany fahaverezam-piainana sy faharesem-piainana izany. Dia mbola andro ny famindram-po izao, soa ihany ary isaorana an'Andriamanitra, ka izany no anambarany amintsika mandrakariva rehefa misy ny olana izay mitranga, rehefa misy ny olana izay miseho, dia nio ny tenanareo aloha izy. Na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy mitoetra amin'ny finoana ianareo, tena nitoetra tamin'ny finoana ve ny nampatonga n'io olana izay mitranga eo aminao io? Tsisy afaka maly an'izany afa-tsy ianao rery ihany. Dia nio ny tenanao, tao amin'Andriamanitra tsara mihitsy ve ianao? Tsy niala tamin'ny sitrapony ve ianao? Nanana fahatahorana an'Andriamanitra ve ianao tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao tany am-piasananao tany, tao amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tokantranonao? Misy ange mieritreritra fa ao anatin'ny fitsangatsangana izy dia tsy fantatra ilay vadiny akory, dia miseho izy fa ohatrany mandeha milamina ihany ny fiainany. Fa Andriamanitra nge mahita an'izany. Misy ny mieritreritra fa tsy hita ny vadiny akory, manilika vola ho any amin'ny fianakaviany, manilika vola ho any amin'ny ray aman-dreniny, manilika vola ho any amin'ny izay tokony hanlehan'ny vola rehetrarehetra any, dia mihevitra izy fa milamina ny fiainany. Fa amin'ireny ange na ianao izay manilika vola tahaka izany, na ny mpandray ny vola, dia samy mahita mahamay eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tokantrano anankiray izay efa nifanaiko teo anatrehan'Andriamanitra fa teny iarana ny zavatra rehetra, kanefa dia mandefa izany antsokosoko. Izany ilay ambarako anao hoe tsisy fahatahorana an'Andriamanitra na ny kely aza. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra kosa
ho an'izay matahotra azy arak'izay voarakitra amin'ny Salamo 3:30 andininy 7:20 hoe indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy ary izay manantena ny famindrapony. Raha vadika izany teny izany ry havana dia milaza ny hoe ny mason'i Jehova tsy mitsinjo ny olona tsy matahotra anazy. Dia kely raha hoe ny tenanao na nitoetra tamin'ny finoanan'Andriamanitra ianao na tsy. Averiko aminao fa tsy vitsy ho ihany ny olona miteny fa efa nandray an'i Jesosy Kristy ka naninona ny niova indray. Ny saina tsy miovaova nge no arovan'Andriamanitra amin'ny fiadanany. Ny saina tsy miovaova nge no milaza indrindra fa matoky an'Andriamanitra ka maninona ianao ny miova. Tsy mataty ny mena miraviravy, tsy mataty ny volabe izay misy eo amin'ny namana na ao ampiasana ka tratry ny fakapanahy lasa nangalatra, lasa tia kely, lasa nanao risoriso. Ry havako, voalazan'i Isaia 4:7 fa ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Izany ny voambara ry havana. Tia hita fiadanana ianao, matoky an'Andriamanitra ary aza miovaova amin'izay efa nandraisanao an'i Jesosy Kristy. Nisy fandresen-dahatra ao tao, matoa ianao, resy lahatra fa andray an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjinao. Fa manoloana ny olana anankiray izay mitranga kosa dia mila fandinihan-tena goavana ry havana. Aza mora manilika ny zava-miseho any amin'ny namana na any amin'ny hafa na any amin'ny fianakavianao, fa entenanao mihitsy aloha no dinio. Fa izany ny baiko an'Andriamanitra eto hoe dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, tsy fantatrareo ve fa ao anatinareo ao Jesosy Kristy ka naninona no nilotoina, naninona no navela fotsiny ho faty amin'izao satria rehefa tsy mitombo amin'ny teny miaraka ny voalazantsika tetsy aloha dia mamono an'i Jesosy Kristy. Fa maninona ny tsy manam-pahatahorana azy, fa maninona ny tsy manaiky ny sitrapony, fa maninona no tsy maharitra akory amin'ny teniny izay ambarany. Marina nge ny tenin'Andriamanitra ary tsy miverana maina foana ny aminy ny teny raha tsy efa mahatanteraka amin'izay efa nanirahany azy araka ny Isaia 5:20. Tahaka izany ny fanontaniana tokony hapetraka rehefa mandeha ny tena. Jereo amin'ny antsipiriany mihitsy indrindra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ampivavaka ve? Ampifamakiana tenin'Andriamanitra ve? Ampifiainonan'Andriamanitra ve sa dia ny feon'ny fieritreretanao ihany no henonao dia araka izay zavatra miseho amin'ny eritreritrao ao no ataonao? Mba nampialoha lalana an'Andriamanitra ny amin'ny asa izay ataonao ve ianao? Ny amin'ny teny izay ho teneninao ve ianao? Ny amin'ny dianao izay alehanao ve ianao io? Fa raha ianao ange ho any no mandeha alohan'Andriamanitra, midika izany fa Andriamanitra indray any aoriana dia aza gaga raha toa ka tojo amin'ny faharesena, tojo amin'ny fahakiviana. Misy ange ny sasany manoloana ny vadiny izay maditra dia tsy afaka ny andiny tena akory, fa sao dia mba avy aminao no anton'izany zavatra izany. Tena feno ve ny fikarakaranao azy? Tena feno ve ny fitondranao ambavaka azy? Sao ianao mieritreritra hoe vadiko vita mariazy ty, vadiko vita soratra ty ka ho aizy eo tsony, fa ny devoly ane ka mitady hirika mandrakariva. Ary rehefa tsy ampivavaka ianao an'io vadinao io dia azafady ry havana fa izay le manome lalana izay hidiran'ny devoly. Nefa ny tenin'Andriamanitra efa milaza mandrakariva Petera 1:5 fa miambena mivavah fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha mierina tahaka ny leona, mitady izay harapany, ka izay rehetra tsy miambona dia tahaka ny manome haza ho azy ho harapany. Izany ange no mahatonga ny tokantrano mikorotany. Efa nomeko teto ny taridalana indray maka ny amin'ny hoe voavoaka ny trano ny vadinao dia andany ianao mandoalika ao an-trano. Mivavah ho azy, ho arovan'Andriamanitra ny fanahiny, ny vatany, ny asany, ny momba azy rehetra. Tonga ny atoandro rehefa fantatrao fa ora fisakafoanana dia mandoale ianao mivavah ho azy ihany koa. Tonga ny hariva fantatrao fa ora hodiny dia mivavah ho azy mandrakariva. Ozy moa ty le rahavavy anankiray hoe
sady nanao fime afafy izay izy ny hoe zany ve hoaraka ka tsisy azo atao raha toa ka tsy hoaraka ao zany fa tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany ny fiediana mahomby izany no nitenenan'i Jesosy Kristy fa tsy mety isika raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka izy. Mila vavaka mandrakariva isika ary mila mivavaka tsy mitsahatra isika araka ny voalazan'ny Tesalonianina 1:5-7 hoe mivavaka aza mitsahatra. Izany ray aman-drenin'ny tompon-tany farimena zany angery havany ao anatin'ny ray andro ka mahavita vavaka in-telonjato so ianao mihevitra hoe tsisy atao izy afa-tsy ny vavaka amin'ny maharay aman-drenin'ny toby azy fa tena manana azy izy miakatra tia Antananarivo izy tsy indraindray fa na inona taony na aiza leny dia mivavaka mandrakariva no asan'izany mpanompon'Andriamanitra zany satria fantany loatra fa ny vavaka ny fanakekezana n'Andriamanitra, ny vavaka no ahafahana mifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ary any amin'izany toerana farimena zany misy toerana atao hoe Getsemani, ary tamin'izany fotoana dia misy lavaka anankiroa mihitsy eo, tsy mihetsika eo amin'io lavaka io izy rehefa andeha hivavaka fa eo izy ny mandoalika. Lempona mihitsy io tany io amin'ny fandoalehany eo isan'andro anisany mbola nahatratra izany ny tenanay tamin'ny fotoana izay nandehanana tany amin'izany toby izany. Ny vavaka no anisan'ny anankiray izay tsy mahatapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa raha vao tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia izay ilay hirika tediavin'ny devoly ahafahany mitsofoka eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina ary dia iasany mahery. Na dia efa valo efa resy azy izy dia tsy haresy azy ianao satria ianao mihitsy ny manome varavarana izay hidirany, ianao mihitsy ny lasa toy ny hoe mampandroso azy ao anatin'ny fiainanao, ao amin'ny asanao, ao amin'ny tokantranonao, fa miombona mandrakariva amin'ny vavaka. Mety hiteny indray ianao hoe tena ao amin'ny Jesosy Kristy tsara, feno vavaka, tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, fa inona indray ary no anton'ity olana izay mitranga eto amiko ity? Dia hotohizantsika izany amin'ny herinan'io tahaka izao, ny amin'izay voalaza ao amin'ny Korintiana 2:17-5 dia ny milaza ny hoe dinio ny tenanareo na mitoetra ny finoana ianareo na tsia. Izao toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nilavina ianareo. Dia amin'ny herinan'io tahaka izao tsika no hiaraka eto indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, ny amin'ny nitarihanao lalana anay, aizanay mandiny tena manoloana ny olana sy ny ady sarotra rehetra izay lalovanay eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao fa mitarika anay mandrakariva ao amin'ny fandresena ianao satria raha tsy mahay mandiny tena tokoa izahay dia anisan'izay manamary-tena ary tsy araka ny sitraponao ny fanamarena tena satria izahay dia tokony mihetra mandrakariva eo anatrehanao fa ianao kosa no mitombo hatrany amin'ny fiainanay. Hiasa mahery eny fanahinao masin'Andriamanitra, hiazona ny tsirairay avy amin'ny fifandraisana aminao, ahafahana tena mandiny tena tokoa manoloana ny ady sarotra izay hatrehana. Dia ny fananao masina ihany koa anie hitahiry anay tsirairay avy eo amin'ny tanam-pahasoavanao indray, eo amin'ny famindraponao, hanavozanao anay isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, nanaovanay sy nangatahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Indro ry havana omeko anao ny larana finday afahantsika mifandray raha misy antony izay ilainao izany larana izany dia ny 034 11 293 24. Dia mahereza tsara fa Jesosy Kristy tsy mafoina mandao anao ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Velome! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao Masoa.